toy vakam-pisarahana. Tantara indray miseho nosoratany Pascal Rakotoson. Ho velomin'ny Louise Ravelso, Ponina, Nanja. Miaraka amin'ny Zoma amin'ny Rina sy Christophe Rabearmanana. Mandray feo sy mandrindra ara-teknika Mamy Arvony. Manavitosa Nanja Razafin-Rakoto. Efa hainay na dia konokononona aza. Atao fanta-bahoaka mihitsy ny maha-mpanakanto anareo simendrika. Mazava loatra. Hatramin'ny ranokafanay ny diany amin'ny espasy aza anehoanay amin'ny mampiangaly muzika anay. Ny tono sy ny feoany ny rahanay nandrafitra. Aza dedakeo letsy a. Tsisy dedak' izany aho kiry miaina fa hatrany anatinay manontolo ny koriana ny kanto a. Zao no lazaiko andry a. Nampiezaka mihitsy ny tenyle mpampianatra anay izay. Tena tsara ny nataonao, voaja ny gadona, marina ny feo, dedakeriny ianao lafa nitokafana kinanjo. Tsy ao ny mahenao anao, tonga dia nangido ny rora. Vokatr'izay hoenry eo moa fa raitra zany rahira. Sady mandia zany nareo no mihira. Aiza koa ny abety an'izany. Asiana micro-cravate. Aza daika kia. Efa misy ny indraminay ihany amoaka azy araky ny akantony namoronanay azy. Elange letsy ry Silasy be zesta zay ihany. Tsy misy migeste zany eo fa fahaizanay muzika manontolo mihitsy ny natotonay ao amin'le hira kia. Zoli zany raha hira. Eno ay e. Tsy hiterany anadanay mahay muzika zay fa hoenao ihany zany raha mitehaka. Reto anarana karazany zava-maneno reto zany natao anaran'ny tabla. Tsy ratsy kosa aloha e. Inona avy zao reo anaran'ireo? Santionany fotsiny tononiko amindry e. Zay haindry ihany ny lazaiko. Harmonie, farara, angordao, kabosy, vali, sodina, aponga, korintsana, lokanga, taralila, langorony. Santionany fotsiny reo akia. Ny sifle koa nge mba fantatro e. Azotsika soratana koa zany raha ilainy e. Sifle ina koa no ampiasaina amin'ny mozika e. Aza mampiasineo letsy ry Silasy a. Andry mihitsy ny miesony e. So everindry fa hody tazon'ny polisy fotsiny ara ny sifle ka rehefa manavinavy izy dia sifle no mba tsarotsaroany ny vavany. Ndry mihitsy ny tena tsy ao a. Ny hira fanaony avy any anindrana misy ravahan'ny sifle. Tsy ao amin'ny valany misy andry zany ka tsy arakindry e. Dia aza dinona koa raha ny sioka. Aleo kosa kizy mba izesta andro ny angibo e. Foana ve ianao ty e? Efa andro ny isaina amin'ny mariazy nay ka mbola hiasinina foana ry neny a. Mandamindamy mahatsara ny zay ilainy zao zahay sy mendrika. Ny ravaka amin'ny espasy ny jerainay zao any amin'le anao azy. Ary ny any am-piangonana? Izy ihany nanao azy ka. Hojereny any daholo zany. Ary ny amin'ny sakafo? Tsy taitra ianao madame Sabina. Lalovana ihany koa ny traiteur. Ny olona nasaina koa ho tonga daholo. Lanonambery ironeny a. Anehoanay ny maha-mpanakanto anay sy mendrika. Zay tsy mivadivady foana zany raha tsy misy hitoviana. Ny anafanany lanonana koa ny akamefavanana amin'izany. Andro ray toa zato madame Sabina ka ataonay mitalakotrokotroka tanteraka. Aza dehibe doka rery Silasy a. Zany no mariny. Na ianao aza tsy avelana hipetrapetraka mihitsy fa entinay mandeha foana amin'io a. Dia efa manimanao koa zany mpanotra.
Ividianana ibômy ianao ahositra amin'ny vatana dia vita e. Ho hitantsika eo moa izany. Mila kingakinga razavavy mba jereo ihany ty ora fa aza be lamody amin'ny fitaratra eo foana. Be lamody anga ela maika lavy io mbola ho hitan'lany a fitsika mendrika manoloana amin'ny fitaratra rehefa ivoky ny tranonareo. Iloza koa any izy fa tsy ho bekena aminy eo ah. Ho hitako eo moa izanyko dia aiza le vao tsy ho manitra. Andray efa ao izany manitra foana ny anay sy mendrika kia. Ny engany e tokantrano voa hoe tsy ho manitra fa rehefa tota mitovy amin'ny rehetra ihany ry ngasy sy lasy eo. Fa ho aiza moa nareo menada reto? Fa neny izany koa ve ao sady tsy ao e. Efa voateny teo ny alianay mba ty ahita an'izany ravaka izany koa ary neny a. Tsy rindao ny teny akonako. Sambany amintsika tokoa ny hamoaka mariazy a. Fifaliana tsy saotra izany. Samy manana ny talentany tokoa ny olona ary neny a. Naseho an'ilay olona anao ny décoration anay ny sarin'andravahany any ho espasy anaovantsika lanonana io tamin'ny mariazin'olona natao tao. Tena tsy hitako izay ilazana azy ho a. Tena marevaka ange izany ry neny. Mahay mihitsy ry zareo, misapo mihitsy raha miaina. Fa inona moa no antony anaovana décoration raha tsy talenta kia? Misakafo koa efa nanaovana iandrana fa ao tsara. Mafilotra ny esany e. Vola be ngekinona ny manan'izy roa an'izao mariazy izao e. Fa tiatoka tsisy oatra izany kosa raha kitanotanon-javatra no ivoaka eo. Mba hanaovy kely ilay akanjony neny mba ho hitako. Tsy aloto ve kia anaovana andran-dava izao a? Ao moa e, tsy mbola hitako angeo a nenina nandrana azy. Indry koa kia manadala. Andrasa aloha alaina re. Vikao tsara ary afa anaovako a. Zao manahoana? Asio an'le kiraroko aloha fa tsy mivoaka tsara. Mahandreraka koa ndry ity. Zao izy miaraka amin'ny kiraro. Sa nosotra lokomena koa? Tsy mbola ilaina aloha izany. Merci poupette. Lasa sipa kely mihitsy marina ny reninay. Toa hitako sady madame Sabine hitantana ny sady sanany lahy. Takininona ataoko famindrana misy mihitsy. Merci équipe poupette. Hitsangana maty hatramin'ny dadanay ao am-pasana mihitsy mahita madame Sabine lasa misy kely. Eneny tsara. Misy fa tsy misy kely ndry izany. Oka izay fa lany manjo eo ihany ty izy. Tsy misy kely izany ianao madame Sabine, sady manja be foana. Fa andeha indray tsika mbola vonona. Ho aiza? Akan'le akanjo mariazy. Sy lasa foana tsika e. Anamboatra an'le roue de secours eo aloha tsika vao akany mendrika dia any. Mahagaga ianao ty. Efa nivoaka tany ihany nareo ka inona ny tsy nakanazy? Mba fepero ihany le tsy nidiry sy lasa fa reraka ambolony ihany ange lahy e. Zao ny fotoana akan'le akanjo mariazy ary neny ka tsy maintsy mandeha. Na imendrika koa aza nge mila makany amin'izay e. Be loatra izay fivezivezena nataonareo izay. Efa mamaraparana re izay madame Sabine no. Tandremo fa masikatikaty raha mandeha mafy iny a. Tandremo. Loza be fa maty mendrika.
Ahoana? Maty ahoana? Maty miendrika. Maty miendrika ho aho. Maty ahoana koa e? Fa inona no nahafaty azy? Maty miendrika. Dokotera, fonjao dokotera fa torany tia. Zaho vao mitonontono no saiko ka merina ny tany indray aho fa ahoana vitrangan'ilay izy? Tamin'ny sapanana no nitrangany loza. Zahay no nanana lalana andeha. Nisy katikatara nefa nisosososo avy tany. Anjara no mijanona nefa tsy izay no nataony. Nifatratra taty aminay izy ka tamin'ny fanandrefian'ny mendrika no voadona mafy. Teo amin'ny lohany voadona ka maty izy rehefa tany amin'ny hopitaly. Andray rery lanitro, lozina koa rety. Neny tsy azo ny elahana. Anjara ratsy ny antsika. Neny vetivety foana dia nilozan'olo tiana. Tsy nosainina akory. Maty miendrika. Tsy natao ho saintsaina izany sy rasy aho. Arakaraka ny amisapisanao izany vao mainka handreraka anao eo. Tsy zakako izao ry neny a. Tsy zakako mahita miendrika amin'ny akanjo mariazy sy ireo firavaka efa niomananay nefa entiny milevina. Tsy ho amin'izao mihitsy no izy. Okizay e. Nanao hoana ny dianareo ry niaina? Iza no niaraka tamin'ireo? Nianadahy mendrika. Najanona ny tany amin'ny espasy. Ny décoration kosa atao ihany any am-piangonana araka nangatahany iray aman-dreniny mendrika. Ary ny traiteur? Fandaminana no natao. Satria sabotsy saika hanaovana amin'ny mariazy moa izany no andevenana. Dia andry zareo no hamahana mialohan'ny aingana. Fa amin'izao hitombohatra izao kosa dia andray anjara koa izy ireo. Aleo mba haka rivotra kely amin'ny velany eny aloha sika sindria. Resaka hafa indray ity ry miaina. Nidenidenika tamiko izy mivadiny amin'ny fasana ilevena amin'ny mendrika. Fa nga misy fombafomba koa nga natao arahana amin'ny tranga tahaka an'izao manjo an'ny Silasy sy mendrika izao. Tsy misy an'izany fa noho izy ireo efa vita soratra dia mpivady izy raha ara-mpanjakana. Izay no manahirana azy mivady akany hevitra amiko. Tsy hitako anefa izay navaly azy aloha fa tsy tao an-tsaiko mety izany eritrerina izany. Ary ahoana hoy Silasy? Tsy mbola niresaka an'izany tamin'ny Silasy izy fa izaho aloha no nakany hevitra. Noresako tamin'ny fianakaviantsika izany fa tsy tapako samirery retsy. Dia ahoana hoy fianakaviana? Tombona tokoa ny mampivady azy ry zareo satria efa manana bokim-pianakaviana izy roa. Fa nisy koa ny lasa fa raha mbola hanambady Silasy any aoriana azo ny leferina ihany ny levenany any amin'ny fasan-drazany. Dia inona izany no atao ry neny? Tsara ny raha midingisany amin'ny Silasy rehefa ohatra hoe malaladalaka eo. Aleo aloha ajanona ny resantsika fa mopero io tonga io. Tonga mitsapa alahelo ny fahatongavako izy menakavy ombanareo ny tompo. Misaotra mopera. Amin'ny fijery mahaolona tafalatsaka lalina ao anatiny fahatsapana fa nafoy amin'ny tranga tsy noeritreretina taka izao. Mahavery hevitra atsika ny fahafatesana tampoka amin'ny olona gaika atsika nanafoana ny fifaliana efa niomanana. Mopera, loza tany ny fahafatesana. Loza tany mopera. Nifoana ny fanantenana efa niomanana ela be. Fongana mopera. Drafitra antsika olombelona zany.
andriamanitra ry zanako manana javitra ho atsika tsirairay ary ny toe-javatra rehetra velany tranga eo amin'ny fiainatsika efa voasoratra ao amin'izany javatra nataony izany raha matoky azy isika ka misy mamopera fa aleo atonoko izy fa mbola evelany io manatonao mopera mba ilazany hevitray aminao reo ravaka efa nomaninay atao ampiangonana mariazy dia ho tanterahanay ihany anamarika ny fifaleniza ro tsy tanteraka manao ahoana raha izay mopera izany moa no safidinareo fianakaviana eny mopera mopera tsy manenina raha izay no mampianara elo ny fianakaviana misaotra mopera ho avy any aminao vao maraina ny mpandravaka manatona ny sakristain ianareo dia voany ny eglizy mety koa ve raha apetraka aminy fandaharana efa no amaronay mety fa teneno izy anatitra iray ho an'ny mopera ampitaina ihany zany mopera silasy aza manao an'io moa e tsy fakahita tsontsika letsery malala mahery vaika ny fahafatesana tsy tanteraka ny asambarantsika tsy mary azo no androtrona ny olona atsika fa fandevenana ny lahy tiako fo ny lana dia tsy ho hitako tsony aza zao noroka farany fanaovantsika oko izay silasy miala amin'izay mpamony lamba ny olona ndao amin'izay hiala fa mbola ho sahirana ny olona mono azy amin'ireo lambapetsaka ireo e
amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny fanahy masina. Amen. Ho aminareo anie ny fiadanana. Ho tanteraka tokoa anie izany. Amen. No fidinareo fianakaviana ny tenin'Andriamanitra hakana fampaherezana amin'izao fahoriana izao. Fa ny ho akaikin'Andriamanitra no mahatsara. Mila izany tokoa isika izao fa ny fotoam-pahafatesana dia fotoam-pisarahana ifanalavitra. Tonga ny alahelo, mirotsaka ny ranomaso fa tsy fankahita intsony. Iombonantsika olombelona rehetra izany, fa na ny tompo koa aza mba nitomany rehefa maty Lazara. Ny akaikin'Andriamanitra no mahatsara, fa manaiky atontsika foana izy, fa tsy toy ny aloka izay arakaraky ny anatonantsika azy no analavirany atsika. Manalavitra antsika ny avantsika no tomandry, fa ny maty tsy mba namana intsony. Na manalavitra antsika zay mendrika, Andriamanitra kosa akaitsika foana naiza naiza. Na raovina manaiky atsika ny zava-misy. Nizotra feno fahasambarana ianao sy mendrika ry zanako tamin'ny fiomanana ny mariazinareo, nefa nitsimbadika ho zavatozy izany tao anatin'ny ora vitsy na tonga ny fiainana ny savoritaka. Izaho milaza aminao ry zanako, aza vela ivoaka ny velan'ny drafitr'Andriamanitra ny fiainanao, na ianareo fianakaviana koa hitahirany anareo. Ko raha nifidy anareo fa ny akaikin'Andriamanitra no mahatsara, dia ataovy azo antoka mialohan'ny ainganareo eto amin'ny eglizy ho tafiditra ao amin'ny fiainanareo tokoa izany. Ampahiry ny fianakaviana ny fanahy masina, tsy ho variana amin'ny tany sy ny fahoriana. Dia ho aminareo anie ny fiadanana. Ho tanteraka tokoa anie izany. Amen. Silasy, maheno avy elahy e. Silasy, fa manino elahy varimbarina tahaka an'io e. Maheno avy eo ahy elahy. Miaina, ao anaty tontolo misaritaka ny fiainako. Tsy te hahita ny fiara io tsony aho. Nanala ny ainy malalako io. Aleo io midy ao amin'ny garazy ao foana. Tandre aminareo sao manokatsokatra n'io garazy io raha tsy te hahita amiko a. Silasy a, lasa efa lasa le tsy fanoaviny ndeha atao mahaliana indray a. Aleo amboary ny vatany simby io fa io no miteraka fikorotana mpiainana ho an'lahy. Tsy handany vola amin'io zany aka. Dia atao inona fotsiny izany io? Aleo hipetra-potsiny eo e. Ataoko fantatrareo koa, hatreo ny andalovako amin'io sampanana ny trangan-dozy iny. Silasy a, manaiky fa tena mafy ny manjo an'lahy, fa tsy ela rery ange no hiaran'izao e. Mbola misy mafy noho ny an'lahy aza ny fahorian'ny hafa. Tsy mahita an'izay an'ny hafa any fa ny any fantatro zao e. Mahalala ny atao hoe fahoriana zao. Miahatra amiko ny fikorotanana ara-tsaina sy ara-nofo satria tsy hahadoza tampoka. Anoary aloha ireo voankazo ireo e, io koa-ndronono. Marina voalaza miaina Silasy a, fa izao koa iaho e, tsy aleo ve mba misitaka kely ny tanàna sika ry Silasy na dia andro vitsivitsy ihany aza. Hisitaka ny tanàna ho solon'ny vola tantely tsy nataonay sy miendrika ve? Izy azy efa tsy hoatsony. Tsisy hidiran'ny vola tantely mihitsy zany fa mba miala sasatra kely sika vokatr'indry zavanitranga iny e. Mila an'izany sika indrindra fa ianao. Tsy hanaova ninninina amiko zany na hitety amin'izao tontolo zao azy e. Silasy a, tsy hanaova indraha tsy marary aminao aho fa manaintaina tokoa zany. Tsy maintsy vakiana nefa zany elan'ny akalany. Fitsaboana no atao fa tsy didididry lava eo foana akory. Zaza anaovana tery-vaimanta e. Za ve dia havita anao tery-vaimanta aminao e. Vatana ray sika.
ny marary ianao a marary aho. Asa heverinao ho zavatra iray manontolo fotsiny fiainana ka ataonao tsinitsinina ny elantsika sasatra na dia fotoana vitsy ihany aza ho any amoron-dranomasina sika. Mbola tsy mila an'izany aloha amin'izao Silasy a, isan'andro ve zany ianao dia hitan'olo davatra hitoloko eo foana? Ny andro iray hitolokonao na ataoko hoe fotoana fohy fotsiny aza misy akony eo amin'ny fiainanao zany. Akony amin'ny ahoany Rehefa mitambatambatra nge ny andro iray manjary taona io tolokonao isan'andro io a, rehefa mitambatambatra io moa tsy toloko mandavataona dia hainao vokatra teraka izany fa fijaliana ho an'ny tenanao. Mafangeriny eny zany hoe mariazy efa niomanana fotoana ela efa nivadika ho androm-pandevenany niza tsy azaka n'izany kosa okizay roneny a. Aloha izay le tsy fatsy anevitra mba tsy hitohizany resaka ireo tsony a. Ikoatratry ny famoizam-po sy elasy io raha tsy voatsaboaingana roneny a. Rehefa miresaka aminy ohatrany tsy tonga saina zany izy raha tsy tairina kely. Normal ny zandry miaina, mbola fery vao angeny azy. Ka zany fery zany indrindra no ilana pansement zao ny ratra vela fotsiny amin'izao ange samy mahalala sika ny vokadratsiny eny mitovy zao sika mianaka fa samy marary mahita manjo azy. Ny hevitra amin'ny tokony isindanaka ilay amoron-dranomasina ange mba hanamaivana ny rarin-tsainy fa zavatra hafa indray no andikany azy. Mbola mikorotana an'izay ny fahazamany metsiny azy kosa ianao lasa ndavitra loatra ny fisainany. Solo ny vola tantely tsy nataon'izy mendrika ve no hanaovana an'izany? Tsy ao an-tsainy mihitsy izany eritreritra izany tsy ho mandrakizay zany roneny fa mandalo ihany tahaka ny vary antsopotra izany ahafahana tsy kelikely eny. Tsy tonga mamonjy eglizy intsony Silasy marina zany mopera. Fa maninona? Mianatra manorery mopera. Tsy azoko ny hevitrao. Tsy mila fanazavana be zany na fandalinana. Hainy mopera tsara le bibikely aly reny. Miasa mafy izy misomokotra amin'ny fivezivezena manorina ny tramony amin'ny landy ao. Tena ny sasatra izy nefa diako fafa kely ndray mielona monjy ataon'ny olombelona dia rava tanteraka ny tranony sasarany naoriny. Asoparany zany mopera. Ilay mpamily ny 4x4 nandonanareo ve zany no olombelona ny sopatra anao? Tsy marina izany Silasy fa tahaka ny loza rehetra io misy ny tsy nampoizina. Torabato avy any an-danitra indray zany raha tsy misy ny loza tonga fotsiny amin'izao diso be zany fisainanao zany Silasy. Fa nahoana? Andriamanitra tsy mitorabato, fitiavana izy. Ny olona tsy tena no toram-bato, ny olona rehetra nefa ten'Andriamanitra daholo. Mila mamonjy eglizy ianao fa ten'Andriamanitra. Tsy ny eglizy akory no maninona mopera fa tsy ary nitondrana amin'ny mendrika ataony tsy mety amiko kanefa teny nofidinareo angeny hoe akaikin'Andriamanitra ka tsara ny mandeha eglizy. Akaikin'Andriamanitra ianao rehefa mamonjy eglizy. Zao koa ny antony iray mopera. Mpankafy muzika ka tsy mety amin'ny toe-poko ny fandrenesana an'ilay feon'orga. Izany ve no sakana aminao? Sakana azy ioarana izany Silasy mila mamonjy eglizy ianao. Tsy mety ny mianatra manirery lazainao mitondra fahafatesana izany. Ny fiheveranao angamba mopera tsy misy antenaina intsony ny amiko satria tsy pino aho no mpisalasala. Tsy mieritreritra anao ny amin'izany aho ry zanako fa maika aza tiako irehetra foana ny amonjy anao eglizy ho akaikin'Andriamanitra. Efa nahita ianao olona manao hafa mikitay? Ny kitay rehefa miaraka maro anatin'ny fatana mirehitra tsara, fa raha mihalao kosa ny iray ka mipetraka mitokana
midonaka be eo ny setsoka tsy maintsy mato azy izany mahasambatranao ny mandeha eglizy tsy lasy mba hireitsa tsara ny finonao avela ho ainy anjorom-bala izay rehetra manilingelina anao miainy ambaranao mopera engany mba ho tohanao mahita sambarana na dia tokatena aza ahoana letsy toa taraiky be lafa tsy taky nisan'andro bobaka indray izay ny asa ny asa moa reo vinany tsy ho betsaka kia indry ihany ny asan'ny mpandrara andeha tany amin'ny fitadasiny eny ay tany amin'izy mivady ka manahoana izy eo ao salamalama ao salamalama ahoana tsy hita atao salama nefa tsy marary ihany koa hitovizana ny anay telo mianaka raha amin'io ary mba navita nitondra moto ihany ary lahy nakany amin'ny sareoko na ratsy aza ny andro eny efa noeritreretiko ihany ny anala an'ireo kilometra vitsivitsy fa ho sarotra ny ty nirivotra manohatra ohatrany tsy mandroso izany eny ambony moto nierika koa mifafy eny amin'ny tava nandalo tao an'eritreritro mihitsy azaki ny verindalana nefa soany fa nandalo fotsiny izany no ny fiheverako an'ireo fotoana mamifaliako amin'ny fionanay mazava be izany fa fenao mamina tokoa ny fionanareo zao ny lazaiko andry mamy ny siramamy fa mbola hafa ihany ny tantely isaky ny mionandro zareo dia zay hatrany toany miendrika izy ireo amiko mahavelom-bolo izany tenao izany sy lasy hafa mihitsy ty fionanareo indray mandeha ty manomboka izao dia dikako fa tsy tambavy mangidy tsony no sotroinao fa rano tantely amin'izay mivoa mihitsy ny fiteninao zany mariny izany zay no nahatonga taraky be voatonga malaika hisaraka amin'izy mivady raha iamandreniko reny manahoana mompera miaina salama tsara toanao mamonjy lamesa ie mompera mivavaka maraina sy lasy no tsy hitahita tsony mandeha eglizy mariny izany mopera mba entany ihany izy mopera efa tafaresaka izay mianaka miara mikarakara azy isika miaina maratitra izy mila tsaboina ny fer fa efa misy microbe mila diovina lalindalina ny ratitra fa mijaly kokoa ny marary indrindra ela vao ikatona ny fer na mijaly tokoa izy mopera no ny ratra-pitiavana nahazo azy mifampikarakara isika miaina nafoanana ny fototsy ny aretina tsy atao ivelambelany ny pansement na atao maimaika ny fitsaboana isika manao pansement tsara fa Andriamanitra no manasitrana zay no tena izy mompera zay dia matoky fa tsy andresy azy na oviana na oviana no famoizam-po tsy misy ny famoizam-po zany miaina fa ny misy dia anisan'ny singa mahafeno ny jafits'Andriamanitra araka ny fitiavany an-tsilasy ny ratra mpitiavana mianjady aminy mila mino isika aleo mendalana ianao mirary so ary ave izay lahy ty voateo mihitsy zay sy mopera nyresaka ny lahy malahelo mafy le tsy mopera milahy tsy hita amin'ny lamesy intsony efa haiko izany re dia maninona raha mandeha amin'izay efa ela kosa lety izay nitrangany lozy izay fa mbola tsy mety amiko
lasa fanatanterahana didy fotsiny ny andehana radio tsisy fifaliana ka nenylay omeny lavahana tafa oatra ny fitodiana ny lasa so iveriny rehefa manao fanahaniana ary tonga ho azy zany amin'ny tsy apoziny indrindra rehefa muzika jazz na klasika iraisanay mankafy manelingely iny fahatsiarovana ny rehetra ny rahanay zay indray ela fantatra ngely tsy mivesatra izany fa manana sorodalana makany amin'ny fanantenana fiainana vaovao indray na zaza nge mahatsapa an'izany fa tsy mety zany nefa tsy inina ho eny tsy maintsy ho amin'izany ihany fa tsy haiko hoe roviana lefa any amin'ny garazy amin'izay fiara io amboarina ry zareo zay vao tapa-kevitra izany raha izaho dia efa ela nahavitany io fa noho ianao dia nandevitra tsy anaovana resabe tsony zandry neny fa efizay zany efa oke le garazy anao azy dia rovinsy izany raha pitso ho avery zalahaka azy ary ny tany amin'ny assurance nanao ahoana ihany miandratra amin'izao mba ela koa izany zany ve atao ahagaga tsondry neny misaotra an'Andriamanitra aloha fa tsy ny tena voapamaky indray no nandola asiray ary aleo andeha amin'izay fa sao dia tsy mahavonjy ny dia fanomaniko teny efa nyrava marina ny lamesa mahamenatra ty Silasy no deventany ny ranonantsakaina tsy nanadino ny Jerosalema tany mamy Silasy faly mopera tonga mamonjy eglizy ianao raha manadino anao ary Jerosalema tany mamiko oka ny lelako iraikitra milanilanyko tsy adinona mihitsy Jerosalema mopera ny vavaka nataontsika Silasy pansement ihany fa Andriamanitra no manasitrana maika ianao eo fantatra ihany mantsy ny asan'ny mpanjara ny saina fenitetika asa mba milamindamba aloha zao mopera irotoroto lava foana ve aleo mba mitafatafa ao amin'ny bureau raha mety tena mety zany mopera ny tafa Silasy ny marary rehefa sitrana sy salama dia miaina fiainana mavitrika an'izay fiainana vaovao efa tena mandroso amin'ny fahasalamana tokoa mopera tsara be misaotra an'Andriamanitra sika ny ratra nahazo fitsaboana sahaza Silasy dia mila saharonana sy arovana mba hanolatra amin'izay raha verina sokafany indray ny fery indrindra tsy akijanona mampijaly tsy amin'ny antony ivery indray ny mangirifiry ka tonga mihemitra ny fotoana azotranana ny tsara Silasy aza mamerina intsony manokatra ny fery efa norakofana misy fotoana ihany raha indray mopera mbola ianao le irifiry aleo tsy kitihina intsony mba hanolatra amin'izay ny olatra no manamarika fa sitrana ny fery efa tena miezaka mihitsy mopera manorina fiainam-baovao mopera moa Silasy tia manao safely teny mahita ny bloc notenao eny aminao miasa aminao iny matoa entinao foana fanaratako miasa mandrara ty mopera ka tsy misaraka amiko mahafinaritra ny mahita tanora mpanjara ry zanako mbola misy pezy tsisy soratra ao raha izany mbola betsaka mihitsy mipedy tsisy soratra ato mopera hoy ianao teo hoe manorina fiainam-baovao indray izao fanapaha-kevitra tena tsara zany Silasy fotoana mety tokoa zao iangana ho amin'ny fiainana mahatretsika ho amin'ny ho avy fiainam-baovao toy ny pejy
tsy mbola misy soratra tahakany eo amin'ny bloc-notenao ka hosoratanao ao indray ny fikasana momba ny ho avy. Fa izao Silasy, aoka Andriamanitra hiara manoratra aminao mba andarany antsipirian'ny tantaram-piainanao mankany amin'ny tanjona mahasambatra. Tsy mifanovatra amin'izany ara ve ny tokony atao raha anoratra ny tantaram-piainana maopera? Ny lasa ny soratanao fampahalalana ny zavanitranga. Fanao tokoa zany ho tahirin-kevitra fa fanao koa ny manoratra ny vina. Ianao mpanjara mahay tsara ny fanaovana projet isian'ny vokatra. Fotoana izao Silasy andraisana fanapahan-kevitra matotra hanorina fiainana ho eo ambony fototra mafy. Efa amin'izany tokoa maopera, lalam-baovao tokoa no diavina. Mba ho lalana goudron amin'izay fa tsy mpavetsoany a. Fotoanany amin'izay lety zao hitondrako Allah ny an-trano ho fantatry roneny. Zany ve? Sady mbola tsy zany kosa aloha lesy a. Omeo fanazavana ary a. Ny amin'ny zava-misy amin'lahy. Efa fotoana tokony hanambadiana amin'izay ve izao? Le fijerin'ny fiarahamonina nge lesy ny manahirana. Inona ny manahirana fiarahamonina ny amin'ny hanambadiako amin'izay Efa ela nge izay nahafatesany miendrika izay Sa ny tiany fiarahamonina dia tsy hanambady raha tsy ratoboko vavy? Ary mba ahoana indray ara ny hevitra izy mianaka Mbola tsy fantany mihitsy aloha ny fisiany lahy. Zany? Zany iziko. Fa maninona nefa manafinafina ohatran'izany lahy Na ilaza nge zany mahatsapa fa mbola tsy tokony hiroso amin'ny fanambadiana aloha Zany angany dikany. Ny zavatra feniny zany mifono aratsiana. Za tsy nanitsakitsaka ambadiko na ny sarabady, fahafatesana ny nampisaraka anay sy miendrika ka tsy hitako izay manahirana amin'ny hanambadiako indray Asam Radio. Mampafantatra Allah zao fa ndray aman-dreny miendrika dia maniry ny hanambadiako. Mbola tanora ianao izy ry zareo ka tsy mety raha ho faty akazo tokana. Ray aman-dreny mahalala-tsay izany fa tsy le fiarahamonina manahirana. Andraso aloha letsy ka marina Diary ny andraso le tsy mahaela ny dia. Karoviana ary Rampitso. Ampahafantariko azy mianaka izany an'io. Mila miaino tsara nareo Rampitso ny asambarana. Anambady Anambady? Tena vaovao tsy eo an-tsaina mihitsy zany raha ny fahitana ianao Fa dia tena tonga hatramin'ny faratapon'ny fahamoiza-po aminareo Ka ianao aza nge varimbarindabo zany foana Hitako mitokatoka monina zany. Efa adily zany fa raha ny amin'izao zavatra hafa no mahatonga an'izany. Efa trotraky ny tabataba ny répétition muzika. Ary tsy mba hita mihitsy ianao miaraka amin'ny mbehivavy olon-tiany zany Marina tokoa lety zany. Sa vao hita izy zany ka avy hatrany dia nyreketina. Ka raha tsy politra izy ity ka hoe vao mifampikasika dia miraikitra. Nahoana ary tsy mba tazatazana mihitsy lahy miaraka amin'izany vehivavy zany. Mpamosavy mandeha alina zahoany misy mahita dia tena tsara hafina tokoa nge izy zany ry Silasy Ny marina ry zareo za le nanao mission tany ivelany eny no ny fankahitanay zay ny nahatonga anay niaraka. Anay zany fa ny tiako ampahafantarina anareo koa momba azy dia namaraparana ny fianarana izy tamin'izaho tany fa mbola nisy tazo tsy maintsy natao vao tena vita ny fianarany.
ankehitriny vity zany zao ka efa eto izy. dia roviana ary ilay fotoam-panambadiana maza maika ny ametra-panontaniana amin'izany aloha hoe rampitsy izy ho entiko aty ho hitanareo fa aleo anao dosy amin'izay aloha merci frera tena vaovao tsy namposina mihitsy ny Silasy roneny a. ka izay angekiny nahatonga ilaza taminy fa tsy ao an-tsaintsika mihitsy zany falifaly ange ny nolata miresany teo raha pitsy miasambarana ohatran'tsisy le valaketrakiny roneny tampoka kosa angeretsy mifampatesa mendrika ka nahoana moa no tsy hitolefika hatratia mihitsy zany tsy azo atao nefa manakipony maso fotsiny amin'izao izay mantsy mifanaon'ny olona rehefa tranga mahatsiravina ny sendrazy ny masony no akipiny aingana vangara akipinao ny maso dia foana ho azy ny zavatra tsy tianao ho hita mila mahita any mitrangy anao hiatrehana azy amahana ny olana resaka moa ny atsika sindry zany fa io mahakomany zany zao sika andray vahiny importe neny koa dia mahita lazaina ny aloha dia tena faly afahanambady Silasy le tsy politra importer izy mianaka dia mivadravadra fiteny koa ianao zany ry Silasy ianao ihany no niteny an'izany ko aza gaga nataitra amin'izany la fa zany aty aminay rehefa miresaka tena milay izy nyrentsika madame Sabine dovidovotra sy maitso na dia efa mananontany nantitra aza izy indray kosa no zobavila mademoiselle miaina tsy sasatry ny miaina mihitsy izy io izay miaina da ihany no solofon'izy mivady nraitsika monsieur Clovis efa ny ampiandrasana ny fitsangana ny tena ny maty efa elaela ihany fa izy indray kosa araka izao fahitana azy zao misy tsy elatra afi-pitiavany eny amin'ny masony misy tsika mamiratra eo amin'ny molony izy no diary hosoroatantsika indray eo amin'ny boky nankona monsieur Clovis sy madame Sabine dia arak'izany diary no anarany mba lava koa zany raha présentation faly mahafantatra anao zay ianaka ary tena faly tokoa ny anoratra diary vaovao eo amin'ny ankonanay faly mahafantatra sy mandray anao koa tompoko za koa faly mahafantatra anareo tompoko fangaza ihany faly anoratra diary vaovao eo aminareo koa mbola mifanao tompoko aloha zao fa nampianarina fahalalam-pomba bebe atsika na ihany izy io sady be resaka ka azagaga ianao efa nisy resaka pahany ihany nataony taminay ny momba anareo sy ny momba anao efa vita moa zany ny fianaranao tany velany tany efa vita fa eo ampiandrasana ny asa zao ay kosa mahafinaritra zany tena fitahiana tokoa zany za moa asana mba hanao ahoana fa eo ampamaranana ihany koa fa manao inona ka ianao azafady gestion leo iverenana ny aminay ny fanambadiana moa dia tokony ho mangarahara tsy misy ankinafinafinafina na ankifonofonytony voanatsindrana dia arak'izany tsy misy afenina fa efa fantatry diary daholo ny momba sy ny zavanitranga tamiko fanambadiana marina somasina ny tianay iaraha-mena ka aleo apiatraka amin'Andriamanitra ny fantaterahana zany ka inona moa zany fa efa fantatrao daholo raha momba ny Silasy aminay tsy misy ny adevitra fa ny fitiavana no mampifanatona anareo ary ny fitiavana koa no nahatapa-kevitra anareo iroso eo amin'ny fanambadiana fitiavana original fa tsy piraty satria original dia hoy izay sy miaina hoe ho fitahiana sy fahasambarana ho an'ny tokantranonareo ny fitiavana merci maman Sabine bisou kely aloha amindrikory miaina ary diary
ataoko mivandravandra be mihitsy eo amorotra sy ry diary a zany ry tiana ny aty aminay a midikidira fa tena milay a sarisaro ale tsy ao a-tsaiko ao a hoe to hitako izany ny fisahirana an'Andriamanitra namorona vehivavy dia nanolotra azy ho an'ny lehilahy zany a maninona raha tena sary zao no natao fa tsy kisarisary ay le sary a to hitako ny fisahirana an'Andriamanitra namorona ny Eva dia nanolotra azy ho an'ny Adama dia maninona zao manao kilalao teny ary misy maninona foana izy zany a le kilalao teny indray ny tsy arako dia maninona zao raha tsy mody fanina mody fanina satria miodikodina ny resaka fa taniko zany to hitako Andriamanitra ny sahirana namorona ny diary dia nanolotra azy any Silasy ary mifanena ihany ny eritreritrintsika radio hitako tsika ny tafaray ny fitiavana isahiranana tokoa tsy azo raha tsy andrin'ny saina so ny fotaratara azo asiana romantika ao ahy romantika zany no tena kanto lesaritiana ao anatin'ny tontolon'ny kantotsika ny sahirana an'Andriamanitra namorona ny diary dia nanolotra azy ho an'ny Silasy nisy fisahiranana ny famoronana ka tsy atolotra raha tsy ho an'ny tompony ihany tsy ratsy kosa romantika eno ahy romantika dia mondra mitobolamena ka raha sarahana tsy anjary rojo dia ahoana izany ny dinidinika ny aminao anambady izany indray efa tsara homana be ny rehetra mahakasika an'izany so heveriny madamo Sabina fa zaza saina sy toetra ary ndre matoa Silasy tsy misy révolution miverin-dalana fa rehefa miroso dia miroso aminay mantsy to tampotampoka ihany ko ekeny zany nanampoka anareo ny antony betsaka ny zavatra ny faomaofao an-tsaiko nierika ka nahatazana ratra-pitiavana ny fanandrinako izay nazoko olatra saingy efa nataoko ny namelamosina an'iny mba tsy hitodiako antsony fa rehefa mifanehitra tamin'ireo sampanandalana teo amin'ny lokondray aho dia nahatoko mihitsy aloha ny diako aiza no ale ny lalan'ny fanambadiana indray ve sa ny lalan'ny notokantena ndray aman-dreny mendrika moa dia maniry ny anambadiako noho ny fahatanorako fa tsy andeha ho faty akazo tokana tovongaly tapaka ny hevitro ny lalana ny safidiako roneny dia hiazo ny lalan'ny fanambadiana tsy manao anao zaza saina sy toetra izany a fantatrao tsara ny fanajan'ny fiarahamonina antsika tsy azo tsinotsonoaviny izany a aza manakirotan-tsaina ny amin'izany lakana tsara voma hafakonja tapahako ny resantsika fa ao ambaravarana amin'ny biby eo diavy izay vao tapaverina efa niona moa sika ny etoandro ny andro efa hariva ka aleo hikarakara sakafo aloha ataovy amin'le tena mafilotra raha fa tonga avinanto a tonga amin'ny andro arivariva izy izany mansoa ie arivariva tokoa ry miaina fa misy zavatra karakaraina tsy aritra fa mbola hody ka sady ararotina ihany koa ny ampiaraka amin'izao takariva mahatsara fa iny mahamanina izao akia ny fantatray angefa efa vakiravina ka mamelana ny paiso hoe ny fitiavana mantsy zany moa izy ty a zany mihitsy tsy takona fenina ny manodidina intsony aseho anay ho hita manodidina mihitsy fa lalana mahafatifaty ny fitiavana indray izao no andehananay fa tsy lalana mahafaty ny fitiavana tsy avela ho faty izany ny fitiavana ary miaina tsy mahafaty ny fitiavana fa mahafatifaty
avy amin'izany angeny nisy ny fifanantonana sarotra ambara taminay Silasy mamy ambara ho fantany tsara ny amintsika letsy izany ve dia tsy hainao kosa ary miaina ilomanosany fahatany-rany izany dia lazao fa tsy amin'izany ndry nzay fa vaky razana ihany ko za dia saika gaga aminareo mifanao ianao ty tsy hitako izay mahasaikatra ny tsy fanaovanareo ndry ahoana izany ry miaina tsy maninona kia ilomanosany fahatany-rany amin'ny fitiavana kia fa tandreny fotsiny tsy apeliny aza be zesta fa ny mahay milomany ihany ny maten-drano manaika teliny noho ny fahadisom-panantenana mampiomeha koa ny resaka reo roa reto ka ny ray miresaka paiso ny ray mivolana rano ary ty elaka ny lara lalany teteza mita lalana mahafatifaty ny fitiavana indray zao no andehananay ko tsy za fiano ho any Lexisy tsy androko ny ahitana amin'ny mopera nanome ho avy mahafinaritra anarenana Andriamanitra mopera vaovao tsara loatra zao ny ambaranao zany Silasy tsara loatra tokoa mopera ho avy sy fanantenana tsara anambady mopera nentoka eto aminao izy ho hitanao sy fankalalanareo diaro no anaran'izy io mopera kosa ray aman-drentsika ara-panahy izy faly mahafantatra anao mopera iza koa ry zanako Silasy marina ny teninao nanome ho avy mahafinaritra anarenana ny fiainanao Andriamanitra satria fantany fa tsy tsara raha irery raha lehilahy ka nanaovany vady sahaza zany moa izy io mopera zany tokoa raha lazaina amin'ny teny mahitsy ny fanambadinina Silasy dia vahaolana ialan'ny tsy tsara amin'ny tsara iza moa anaran'ny zanako vavy teo diary mopera anarana tsara loatra irosa amin'ny fanambadinana reo misaotra n'Andriamanitra sika fa nandresy izao ny tsara Silasy mihevitra ny atsaranao foana Andriamanitra nanome any diary ho vadinao misaotra azy mopera fifalinana tsy napozina amin'ny nanakambana anay tsy ho ela ny mariazy fanapahakevitra mendrika ny anareo roa faly mopera amin'ity vo tena ho tanteraka ny fifaliantsika mopera mba tsy ho azo tsampona ntsony any ampy ny manadino ny lasa Silasy fa mirenana hatramin'ny voalohany ny zava-drehetra indray zao efa nomena lamosina ny amin'izany ka tsy todiana intsony efa levona toy ny entony izany aloha tsy resahana intsony fifaliana mitafotafo no iainantsika zao zay mihitsy nefa niomanana mopera ny fihetsiketsehana rehetra andravaka ny mariazy io tsy haitraitra mihitsy fa sehatra vaovao eo amintsika indray tiako hazava aminareo raha miteny an'izany fa tsy sendrika fireharehana mihitsy fa ny vola fitady miaro-pofanary nefa tsy vola riana na vola atao fahafikatrana fa fanakekeza-po amin'ireo olona rehetra saina omentsika aja amin'ny mpanotriny izay mihitsy no izy mopera ny fanajana maika aza maneho fahasorana sy amin'ny fifandraisana sady indray mandeha tsy miverina koa ange ny anaovana mariazy izy roa isika tsy manompo vola zany na baikony vola ny any fantatro Silasy sy diary dia tena hifaly isika amin'io rabaina raha matoa sabinina fa norina tokantrano vaovao Silasy norina tokantrano tokoa izy mopera miara-paly daholo sika rehetrarehetra
mifaly tokoa moa. Efa milamina ny aty amin'ny eglizy. Eto ampiandrasana ny ziro aho zao amin'ny dinika atao melohan'ny mariazy. Misaotra mopera, manana ray aman-dreny ampanahy tokoa zay. Efa nanolo tena tamin'ny antson'Andriamanitra Ramatoa Sabina dia manatanteraka. Misaotra an'Andriamanitra isika nomeny vady Silasy. Mifaly tokoa isika ny amin'izany. Efa ireo izy mopera fa aleo angatadalana. Veloma mopera. Mirariso Ramatoa Sabina. Tsy maintsy atao moa ny dindinika tahaka izao Silasy sy Diary ny amin'ny fanorenana mpanambadiana. Efa nanao toy izao tokoa tsika mopera tamin'ireny lasy ireny. Zazo dia faly satria manamafy ny efa voalaza no reko eto indray. Izay mihitsy Silasy. Mamerindreo mananiantotra hoy ny mpandoko rofia. Ho an'ny Diary kosa mila miaino sy mifantoka tsara. Eny mopera. Tsy misy adievitra Silasy sy Diary fa ny fitiavana no mampifanatona nareo roa. Tonga nareo tamin'ny dada sy neny zany. Tonga nareo tamin'ny fanjakana koa. Ary izao entinareo amin'ny eglizy ho amasin'Andriamanitra. Dia raina nareo tsy manao baranahany. ASM Radio. Azafady mopera, inona le baranahany? Silasy betsaka ny tanora mivadivady fotsiny, miteratera-potsiny, tsy manatitra ray aman-dreny, tsy mandeha fanjakana, tsy entina eglizy, tsy mety izany. Mila miroso amin'ny raharaha fa tena raharaha tokoa ny fanambadiana. Tsy olon-droa ihany fa an'ny fianakaviana koa. Tsy maintsy mandeha eglizy ve zany mopera? Misy mantsy fisoratam-panjakana dia efa mety izay. Diary zava-dehibe ny fanaovana mariage eglizy. Ho an'ny tanora hivady andraisan'ny fitahin'Andriamanitra, ny fianakaviana sy ny fiangonana indray mametraka ny tokantrano vaovaon'izy ireo ho tapahan'Andriamanitra. Ny sakana ange mopera dia ny ety manana manao mariazy. Ny eglizy manome vahaolana Diary. Misy mariage miara-mizotra tsy mandany vola. Tsy voatery manao voaly. Azonao ny antony? Mazava mopera. Fa dinika omena Silasy Diary hitokantrano nareo. Olon-dehibe tompon'andraikitra ampijoro ny tokantrano-nareo fa tsy ampino amin'ny dada sy ny tsony. Hainareo tsara rehefa teraka ny zaza, tapahana ny tadibotra ny famatorany tamin'ny reniny fa hiatrika fahaleovantena amin'izay. Tapahana zao ny tadibotra nareo Silasy Diary, tsy hantahanta amin'ny ray aman-dreny intsony. Tapahana koa ny tadibotra mahampitovo anareo hidirana feno amin'ny olon-dehibe manambady. Fa zao koa mila fantatrareo fa misy tsy fitoviana aminareo ka mila mpitoviana. Silasy Diary aza ny kilemanareo no ampiasaina lopy hijerena ny abeny. Ampiasao ny lopy hijerena ny aben'ny lafitsaranareo tsy mitovy fitoviana. Ongoty ny fahasamihafana voaray teo amin'ny fitaizana tamin'ny ray aman-dreny, fa mambole fitoviana vaovao anareo. Ataovy manan-danja fa teny ray anareo, mambole fiainana mpivady sambatra, fa za mianatra ny fomba ratsy atorin'ny fiarahamonina. Aijatsy reny, mory raha mandrobina ka mila ongotana. Lava ny resaka Silasy sy Diary fa ny izingizinina kosa aoka ny tokantranonareo mahatamana an'Andriamanitra ka miaramonina aminy ianareo. Izy no mahavahan'ny olana amin'ny sedra rehetra. Amarana ny lamesa sika ry havana malala. Misaotra n'Andriamanitra isika nanamasinany ny fanambadiany reto zanatsika reto. Ny eglizy koa miompy mpifaliana aminareo roa fa
fenonareo ny fipetrahan'Andriamanitra nanorenany ny fanambadiana. Nasehonareo tamin'ireto mpanotrona ireto fa marina izao ny fitiavanareo. Tsy no teraiko masaka fa masaka potiny ka mamy ere. Ho amin'ny tokantranonareo anie ny fiadanana. Ao arin'ny fakana sary dia izy roa no ivoaka meloa arabaitsika eo ambaravarana. Aleo mba tsy mifanoroka aloha hitandremana amin'ny valanaretina. Manrery mifaly tompoko lahy sy tompoko vavy manahirana. Raha mandihy tsy misy mpitehaka, raha revo mitehaka indray tsy misy mpandihy. Noho izany indrindra no nanasanay anareo hiara-paly aminay. Zarainay aminareo ny hafalianay amin'ny korana atrehantsika eto. Misaotra antsika rehetra dia mazotoana daholo tompoko. Raha ny hafaliako roneny sy miaina dia tsy haiko intsony izay ilasana azy a. Mahavangivangy anay foana nareo. Dia mba tia andreny hafaliana koa izay madamo Sabina amin'izao fitsidihanao anay matetika izao a. Tsotra ihany a. Iarao mamaritra ny lalaka izoran'ny tokantranonareo iriry avy amin'ny fifanajana. Ny toeran'ny lasy ny vavy a tsy ho simba mifosotra sy aretina. Mazava? Ok maman chérie. Ok maman chérie. Le mariage nous amène à chérir nos défauts. Za dia miaro an'ity ary fa samy vehivavy izay. Mahaiza mamantatra ny momba anay letsy e. Marina mendrikiry miaina. Sœur miaina, célibataire on ne connaît rien des femmes. Marié on ne les connaît qu'à travers la sienne. Aza be zesy tamin'izao teny vahiny izao letsy e. Malagasy sika no mifampiresaka eto. Fantatray tsara mantsy raha ny aminareo lehilahy. Aza manaiky ho vonon'ololo izany kindria. Samy zanako mipanefaka ka tsy mifampidera taimby eto a. Une femme voit dans son mari à la fois une force à combattre et une faiblesse à protéger. Merci Akitina. Un ménage est bien accordé où les époux ressentent en même temps les besoins de la querelle. Tsy ho vita mihitsy ny resaka raha izao ka. Efa maray izay telo ny teto ka aleo mba nafana ny tokantranona indray izay roa ka. Zay koa tsy hitananareo izany e. Aleo izay mba hanao tafatafa mpifankaty eto e. Sirio inona moa tsy mahamety an'izao hoe raha mijanona fofombady foana ny amintsika. Inona indray izao ny hevitra finosiny izany? Amin'izay tonga lafatra foana ny amintsika malala. Tonga lafatra nga? Aza mizito ho ahy e. Tsisy mizito izany eo fa aila tsara. Tamintsika mbola misipa miredareda sy mamy be ny fitiavana. Vao mifankahita misy tsela trafany anaty rehetra any. Tsy andro mihitsy moa ny fotoana ionana tamin'ny fifankahitana tany ivelany ireny, indrindra rehefa teto an-tanàna. Ny orokoroka amin'izany tsy ahalalana menatr'olona intsony eo. Le emboky ny fitiavana no mahatonga an'izany Siria. Mitsonika sy mandraraka anitra manintona. Za mody alina izany moa tsy hanana tahotra.
malaiky sara ka teo ambody tambohanareo nefa ny orana efa mitrao. Ary le tolotolotra tsy akijanona ny sakafo vidiny karazany na dia tsy mampazoto aza dia maninona koa raha ny vidiana hatramin'ny fahazo tokomana nefa fa tsy za mihitsy kosa aloha manataka sy mpamiajana ety. Era ny fifamofona daholo izany aky malala. Mazava milamizay mijanona ho fofombady foana izany sika. Inona izao no tsy hanaovana izany amin'ny vady ary? Izay vehivavy moa natao fakana taranaka fotsiniko. Enina kinidirany. Le taim-bava ny zaka dia aleo mifampilonjolonjy. Ka nareo lehilahy rehefa mba hahitsy valo boribory, valo boraingina ny azo. Normal raha mandeha ny vava. Dia aza ty aminay koa ny kizitina rehefa miakatra ny fakturany jirama. Rehefa miditra ny trano koa izay aza maika hitanisan'ny ditran'ny ankizy. Ianao reraky ny asa. Zany ve no hitselananao? Normal raha mandeha ny valo boribory sy boraingina. Soa fa tsy amintsika izany aloha malala. Ny antsika fofombady foana. Fofombady nefa efa mitoejazo zaoko. Tsy mijangajanga tsika. Tolotra omen'Andriamanitra antsika balita kely. Fa ny hijanonantsika ho fofombady dia ny kolokoloantsika ny fitiavana. Miady kely tsika fa miombona vetivety. Dia iza manambotambo meloa? Maso mipitrapitra mampalahelo no anehoana azy. Eseringasy Mahafinaritra ny mahita anareo roa mifampitantana rehefa eny an-dalana. Modely tsara ho an'ny mpivady. Azo antoko izao fa tsy fanary eo an'irony olana nareo. Mariage parfait. Tsy mety izany fanary izany mopera. Ny zavatra ratsy no ariana. Tsara nge mopera mifampitosy. Marina izany. Mpivady mifampitosy fa tsy mpivady mifanosy. Dia mba mifampidera koa fa tsy mifanebaka sy mifandesoka. Hainao moa mopera. Oe? Ny anay roa solo oto ampiraka ka mahay miara-mirendrika. Mangatsika miara-mivongana. Tsy haiko izany solo oto izany sy lasy. Dity alaina amin'ny hazo haninginana izany mopera. Bon. Haiko misy dita fangaro amin'ny firaka. Tonga amin'ny natenenina nareo roa reto. Fa inona kay no nantenainao aminay mopera? Na vanim-bo, vohim-poiran'ny tsery vaovao, hazo zanaka. Tsy ho ela intsony raha ny fijeriko azy. Raha sitrak'Andriamanitra dia efa kaiky tokoa. Tongava soa ny vahiny ry izy roa. Mandalo dia mivily fa sao ataonareo mandalo tanà misy havany. Miraritsoa nareo telo mianaka. Misaotra mopera. Aky reto fitaovam-piterahandriko. Reto ny zazakely. Ary ny ndry andrasa sy aoko ndry. Reto. Toa hitako sahady zato hafalian'ny anadahako andray papozy mafatifaty. Ny any aminay arangeka iny tsy hitandry ampifana tiany tsy afaka ao am-bavany ao foana. Ka andre kosa kiny faravaviny ko nahoana izy ny tsy ho somebiseby tsika rehetra mihitsy ny diboka faliana kia. Efa misaly dakosoma ao mahagaga. Efa ela ihany izy ny tao. Zany ve? Za koa moa taraiky keliko. Oka aloha fa miantso any eny. Mandehana reto fa miantso ry zareo ao. Misy fahasarotana ny diary.
fa inona le fahasarotana? Tsy haiko fa dia miandro tsika ako. Ay, fa miantso indray ry zareo. Tsy mantro. Fa inona koa izany? Fa nanina izy ry zareo andray re. Fa misy inona ry miaina? Fa misy inona? Neny Neny. Fa misy inona? Neny maty. Iza maty? Iza ho any maty? ASM Radio. Tiary. Ahoana? Nisy tandrevaka nataon'ireo kosa tao nisy tandrevaka tao fa tsisy azany sarom-piterahana izany. Nisy tandrevaka tao fa tsy tokony ho faty diary. Nisy tandrevaka tao miaraba Ramatoa Sabine. Narea fa te amin'ny maternité diary dia tonga hiara-paly aminareo hifateraka. Mopera, tsy afa-bela mihitsy zao vaovao ratsy mianjady amin'ny andray mopera. Maty diary. Fa naninona? Mopera, itory toriko ireo mpiasa nampiteraka ny diary reo. Sarom-piterahana izany diary fa nisy tandrevaka tao. Ain'olona no nataon'ireo tandrevaka. Sarom-piterahana ahoana? Izany ny filazan'ny zareo ka tsy an'izy tena izy. Mafy tena mafy tokoa ny manjoanareo fianakaviana. Isika tsy afaka mandany vokatra izao loza mitambesatra izao. Ny toromarika omenanareo aza vela hivoaka ny ivelan'Andriamanitra ny fiainanareo. Tena tsy anaika mopera, tsy maintsy hitory lotsy izany ny eritreretina aloha sy lasy. Tena izay mihitsy ka. Tsy miova amin'ny hevitro hitory an'ireo tsy avelako fatifaty foana diary. Olo tiako ny vonoina. Sy lasy milamina isika aloha. Tsisy irina ho aniza na iza ny hotomoro ny fahafatesana. Milamina aloha isika. Fantatro izany mopera fa tsy maintsy ataoko ny fomba fiasan'ny tandrevaka mopera. Sy lasy oko izay mila vavaka isika. Ny fitsinjavana ny ho avy dia tena zava-dehibe ry izy da. Efa tsy misy any diary tsonitsika ka aleo ny zazakely ny masoana fikarakarana azy. Sofa avitra izy. Izany moa iankinana kely mami aza mitomany moa efa karakarai mami tsara ianao. Okizay ho any ranomaso tiany mami bengy ianao Neny mivoraka tanteraka ny saiko amin'izao fotoana izao. Ny zava-misy amintsika mahita fa tsy hita ary mahare fa tsy re. Tsy azoko ny tenindre. Mahita fahoriana lava foana tsika fa tsy hitan'Andriamanitra ary mahare fangery firiana mafy miatra manaina fa tsy reny akory. Marina ry Nena, Andriamanitra mihitsy no mametraka sakana tsy hanambadiako. Tsy misy akory fihetsika feno fangorahana tony amiko. Ahoana moa ny iainako tsy misy any diary, indrindra koa fangiry firiany ankinana tsisy ren'ny karakara sy mampinono. Nrodana ny zavatra rehetra momba maty mendrika. Zao mbola tsy naomboko ny sy ny diary. Sofa tsy nanaraka azy alaletsy. Ahoana indray lety izany mpiako netaka izany tsy pikantsika ro lara tahako izao Dada tsy tia bandy kely mpiaranomaso Nona izy io efa ora hinana ny ronono izao. Izany moa iankinanao aleo fa karakara ny taty ny biberon alla ao aloha raisiny taty
pisokely mamy mila mandroko ela fa madisadisa ampandrony taty moa ela rehefa aveo ao ary mangina amin'izay moa ny zanaky taty tia rehefa izy aloha le tsy fa hikarakara amin'ny biberon a mba hiteny amin'ny eny tokoa hoe mila tomorona akaiky na dia rehefa mikarakara ny sakafo ny ankinana ary neny tsy voadioany tsara ny fitaovana ny biberon tsy voampangotraka amin'ny tena izy mba harao maso ny fikarakarana rehetra atao dy amin'io zazy io fa zay no anaramana azy efa tena miezaka tokoa amin'ny fanampinana na dia mikarakara ny ankinana fa misy koa fotoana indraindray tsy afahako manao an'izany hainao ihany ny raha atao trano raha misy ny azo leferina ary neny aleo ajanona mihitsy fa ndraindray mitandrevaka izy manao zavatra saripady ny sakafon-jaza jereo ty fivalanany mamisy papiana amin'ny diary koa angamba zay reto manimanina ny ankinana tsy efa herinandro izay no nandalovany herinandro mihitsy izao efa nilaza ary zareo mba mijanona ny amino ny izy mianaka efa eniny sy lazy ve zany efa eniny ka amin'ny faran'ny herinandro no milaza ho any izy ireo mamy ange akizany zavikely zany sady zavikely avy amin'ny faravavy any amin'ny mamisy papia anankiray indray zany nareo amin'ny herinandro any nareo mba mindrina dy any monina vetivety tsy mahita ny taty tsy mami vetivety monja endry tsara rehefa any moa tsy be konetaka fa mami ihany koa le tia an'lay dia misy taty mahafinaritra be koa any dia tonton ihany koa vita ny sakafony lahy fa ao fa hanany taty amin'izay lasa ela misakafo amin'izay ary tena enjana mihitsy le mamono eritreritra ka fa misy inona indray ao an-tsisy ny eritreritra ao foana ny embona ny diary zioka mitambesatramiko ny fahatsiarovana azy tsy mety maty tena mafy voatanora dia tsy hitatsony ny embona tsy maintsy misy amin'ny maha-olombelona fa tsy atao mampitilevika izany zay maha-olombelona izay indrindra ngeriny eny no hitondrana ny mafy folaka toy ny zozoro iankinana moa dia tsy nahita n'izay salovatavany reny fa sary sisa no amantarany azy ataovy izay averidy rehefa tonga ny embona sy lasy na mivavaka aleo manatona dokotera ry izy da fa avaava ange ny fivalanan'io zazy io tsisy fietraikany ve zany le fanafody nomeny dokotera azy ka izy io mbola mivalana io ko aleo miverina any amin'ny dokotera tsy asiana adevitra zany ry neny fa omany izy dia lasitsika antsoy na dia anadio azy dia mila miomanaingana koa tsika ataovy aingana ny sakafony aleo tsika da no hitondra azy tsy ahataraiky dodosina dia hikarakara azy fa angah efa gravy zay zany matoa ampidiry l'hôpitaly ry neny ho avy any silasy aka amin'ny fitaovana fazataraiky manahoana ny zazakely niditra hôpitaly ato zany ny ramatoa sabenina lasa izy mopera nandosany valana foana izy tsy tanantsony ainy loza hoany indray koa zany ramatoa sabenina manohina mafy no manjoanareo voaingana teo
tena mafy ny zava-mitranga aminay mopera. Nahoana ny misy fahoriana be toy izao foana e? Tsy haitsika ny hevitr'Andriamanitra ny amin'izany raha matoa Sabina. Ny azo antoka Andriamanitra dia manara-maso manjaka riva izay miseho amin'ity tany ity. Eo ambany masony izao fahoriana misesy aminareo izao. Afaka miona amin'ny Silasy ve? Miandry kely mopera fa mikarakara ny itondrana ny tenana ody izy ay ty fa tamy izy. Mamangy amin'ny fahoriana Silasy mampahery. Lasako iankinana mopera. Natao koloina mba iankinana nefa zao itoman'iny zao indray fa nanaraka ny diariko. Very tanteraka mopera. Nofo isika ka malemy Silasy. Tsy very ianao fa lala mafy ny fizorana ny fijaliana. Na zany aza tsy mandeha rery ianao fa miara mitondra ny fijalianao Andriamanitra. Ndevina indray nefa mbola tsy nandingana taona akory zao no nandevenana ny diary. Resy aho mopera, resy aho. Mahatsiahanareo foana ka tonga mitsidika re izy telo mianaka. Misaotra tsy mahafoy anay mopera. Azafady mopera. Izay ty ve zany voatokana iaina fiaina miavaka? Za mihitsy zany ry miaina. Mopera, tsy hainay izay antony fa mitsapanay izao a. Ny fahafatesana dia mampiditra anay amin'ny toerana feno fijalijaliana. Tsy hainay azavaina hoe nahoana fa dia izay fotsiny. Zany ve ho ianao? Resy lahatra an'izany izay mopera. Resy lahatra izay fa ao amin'ny lanitra makarakara no itsikilovan'Andriamanitra anay. Teo aloha mba zakanay ihany fa sao kosa voaviravira lava ka valaky. Tena trovana. Miaina, tena manohina lalina ny toerana misy anareo. Tsy zakako. Manakoako ao an-tsofika ao foana no feon'ilay mpitsabo-panampy tao amin'ny hopitaly laza amin'ny fahafatesany tiary. Miaina, rehefa tafin'ny raona ny masoandro maloka, fa ao amin'ny lanitra ao kosa mbola mitohy mamiratra hatrany. Ato ambanin'ny raona isika ka tsy hitatsika izany. Tsy miova ny fitiavan'Andriamanitra nareo fa toy ny masoandro be mamiratra ny ambony rahona any. Aza vela ho takondrao na lava ao foana ny fiainanao hokikisan'ny fangidena. Atodio ny heritreritrao miaina fa mbola vonina trany Andriamanitra mivelatra aminao. Raha izaho dia mitsotra aminao aho mopera. Tsy milamina tsony ny saina. Mahatsapa mandeha lalana tendrombohitra izay izao. Tsy fantatra izay ho taza maso ao amin'ny fiolana manaraka ao. Za mamisavitsany amin'izany raha matosabenina. Ny olona salamasaina tsy teny hoe nandeha tany amin'ny hopitaly ka loza fa hay feno marary tao a. Izao no misy eo amin'ny hopitaly. Salamasaina tsara ianareo telo mianaka ka mampatsiahy ihany ny amin'ny teny tompo efa renareo hoe aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana. Zava-misy eto zany tahaka ny tsara zao fahorianareo zao. Tsapany ny fijalianareo. Raha hoa tsoroko aminao mopera fa niozongozona ny finokona ny fahafatesana ny sesisesy tampoka. Mahatsapa fa tombitombona ihany ny fiheveran'ny olo-malaza ray hoe Andriamanitra dia toy ny mpanao famantaranandro. Nataon'ilay famantaranandro ny fahanany dia navelany andeherery teo fa lasa izy. Satria misy adidy lehibe mitambesatra ho antsoroko amin'ny maha-relijiozia dia zavaiko tsotra aminareo telo mianaka fa ny fahatongavan'ny fahafatesana dia toy ny fahatongavan'ny vady tany hametraka amintsika taratasy fiantsoana hiatrika fitsarana. Iombonantsika olombelona rehetra ny fahafatesana sy ny fitsaran'Andriamanitra. No beazina tamin'ny eglizy nareo ka amafisy ny finoana mba ho tsy ho tsarain'Andriamanitra fa
latasy ihany no namonjy anareo fivavahana nanomboka hatramin'ny fahakelina. malemy amopera resy miendrika iainana ve ny fiainana raha tahak'izao zava-mampijaly foana no hita noho ny toy vaka mpisarahana amiko sy ny olo tiako. Olona tena tiako telo no nendahana tamiko. Zao manjary mafy hatramin'ny fiatrehako ny ray andro amin'ny fomaraina ho vita hatramin'ny farany veny ianao satria lehibe loatra ny fangiry firiana. Fa mbola mafy koa ny mamarana ny andro ao anatin'ny fangidiana. Amin'ny alina tsy te hiary ny fontsony ny maraina. Mopera mingavy anao mivavao raha azonao atao zao dia zao re mila vavaka mopera. Andao aresika ivavaka. Andriamanitro tsy mandeha amin'ny laoniny intsony ny fiainan'ny Silasy Ramatosabenina ary miaina. Misafotofoto tanteraka marefo miaka-midina ny toe-panahin'izy ireo. Omaly izy nahatsapa fa teo akaikinao, izao kosa tao lavitra anao. Mihidy ao anatin'ny amafin'ny fahoriana ny fiainany ka anjakany ny fisainany samy irery. Indrindra fa i Silasy very fanantenana tanteraka fa hoe toy vaka mpisarahana amin'ny olona tena akaiky ny fony loatra izy. Andriamanitro, mihazona feno ny herinao ianao ary mbola vonina hatrany ivelatra amin'ny fomba mahomby ampahery azy ireo sy hanasitrana mpitiavana. Ho tanterahinao amin'izy ireo ani izany. Amen. Sotra mopera ny amin'ny vavaka nataonao. Raha nahen'ny tonom-bavaka ao nahazo vatsy ny finoko fefa tena very fanantenana. Zao vao takatro reny teny fampaherezana rehetra efa nataonao tamiko reny fa tsapan'Andriamanitra. Takany ary tsy irery ifonako amin'ny teny rehetra efa nalokin'ny vavako nanomezako tsiny azy. Amafisiko ny fisaorako anao mopera tsy namelana ho resy ny famozam-po. Iombonana telo mianaka izany teny Silasy izany mopera. Misaotra mopera fa akaiky ny fonao tokoa zahay Maherezanareo telo mianaka ary tsy ho anareo ihany ny terenako izany fa ho an'ireo izay rehetra hiara-ny mafy amin'ny endriny samy hafa. Averiko indray mahereza. Natolotry ny asemo radio anareo teo. Toy vaka mpisarahana. Tantara indray miseho nosoratany Pascal Rakotoson. Novelomin'ny Louise Ravelso, Ponina Nanja. Niaraka tamin'ny Zoma amin'ny Rina sy Christophe Rabearmanana. Nandray fiosina indrindra ara teknika, Mamiary Vony, Nana Jotosa, Nanja Razafolakoto.